Zay fotoana zay ny tondro ateraka ny nofinofitsika rehetra ary sika rehetra raha mbola nieritreritra hoe ohatra ny manofo zay zany fa tsy ohatrony le rangatary mbola dingana miaraka lehibe zay vitatsika zay mialy nga iandro ratsoelina zay aloha voalohany zay mbola misy prongony be dehibe nefa tsy maintsy mbola hoalana eo isika tsy mitovy amin'izareo ary tsy mitovy tamin'ny sisy arivo zavatra zay a tsy mitovy amin'izareo isika zao le izy ny tolona nataontsika nisy be dehibe ny fisehony fa petraka ny fanontaniana amin'izay na avy amintsika ireo fotsiny ara hoe fa inona ihany ny tena arahana didiny HCCV sa le fanambarana mila manazava an'izay androany amin'ny mahay-pahalalany mpamampahay lalàna ahy ny kely ananako ny kely haiko no azavaiko eto satria zao mandeha ny fandemetsahina ny anatin'ny tabatsotra serasera alefa daholo zao communication tsy manjary zao tsy misy afa-tsy tokana ny zavatra misy dia azavaiko eto rehefa ny namana rehefa aveo anampy zay tsy voateny tamin'iny andro zay nanaovanay ny empêchement d'empêchement tao an'ny tao amin'ny antemeram-pirenena tingana lehibe anankiray zany te tao firenena satria nandraindraiky za solobava-bahoaka tsy hoe moramora nanaovana an'iny tsy moramora nandresendahatra amin'ny hafa fa tsy maintsy natao ary na zavatra nytenena hoe na tsikirava na nareo miroso miaraka aminay fa zay tsy zay lala fa tsy maintsy renay amin'ny fomba araky ny voalaza lalam-panorenana le olona mampijarana malagasy vita ny motion de censure motion d'empêchement tanivona antemeram-pirenena nisy zavatra nitranga ihany koa nefa tamin'iny andro iny inona le zavatra nitranga nanao farak'izay mafy nanao répression farak'izay mafy ireo mpitandro filaminantariany zay sisy ireo olona zay tsy malala zany hainy malagasy zany mafy dia mafy ny répression nataony aninany nitifitra tamin'ny baly réel nitifitra tamin'ny baly caoutchouc nandatsakaina na nandratra olona nanagatra olona tsy maintsy nihidina nitao amin'ny kapisaty nanampitosika atsika ary niaraka tamin'izay merci Kapsat. Zavatra anankiroa zay nitranga tao anatin'ny andro ray a motion d'empêchement tanivony antemeram-pirenena nisy ny fidinan'ny Kapsat niaraka tamintsika ary namakina ny titre mety ny fahatelo nisy ihany koa ny déclaration nataony zareo ny colonel Mikael Randjenirina niaraka tamin'ny izy efatra amin'ny rahalahy teto amin'ity kianja ity nisy fanambarana nataony teto ienitsika daholo ny fanambarana nataony tamin'izy taona iny ka zao nefa tamin'iny izy niteny ravana daholo zao atona zao sisisy iny zavatra kabary nataony iny déclaration iny dia déclaration politika tsy maintsy natao mba hampaomby tolona ataontsika nisy ihany koa ny requête zay nataony ny vice-président septième vice-président ny antemeram-pirenena sy tendradresony ndraiky tao amin'ny antitao amin'ny fisaranavo manala-pandrenana dia tamin'iny andro iny koa no nivaly ilay fitoriana zay nataony ina le fitoriana nataony dia ny filazana hoe tsy eo intsony tsy mahavita ny asa intsony le rangatary dia noho izany tsy manana jo intsony izy mahafiloam-pirenena azy fa mila soloina mila constatena aloha ny vacance de poste zany hoe ny HCC milaza fa tsy eo amin'ny toerantsony le filoam-pirenena dia tsy mahavita ny asa intsony keo ny sénat satria tsisy filoha sénat intsony dia ny gouvernement takoa jerena fa tsy navita ny asa intsony tsy afaka miasa noho izany tendrena aromena ny colonel Randjenirina Mikael ny toeran'ny chef de l'État
Io amizay le mahatonga antsika hoe inona le arahana. Dia zavatra hitantsika dia zao. Rehefa jerena ny didin'ny HCC dia milaza hoe lasa namena ny colonel Randrianirina Mikael Randrianirina ny toerana chef de l'État. Izy no lasa mipetraka amin'ny toerana filoham-pirenena. Izy no manapaka sy mandidy amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 14 oktobra iny. Dia nilaza ihany koa ny didin'ny HCC hoe mbola mijoro daholo aloha ny androm-panjakana voalaza na nanam-pandrenana ny organe institutionnel sy constitutionnel. Dikan'izany mipetraka daholo ny Assemblée nationale, ny Sénat, ny HCC sy ny sisa rehetrarehetra. Mipetraka aloha zay. Aza mbola miteny aloha fa manazava fotsy maître hianatra aloha zao mba hampazava antsika hoe inona ny alaintsika, inona ny rahantsika aloha. Zay zany le izy. Ny fanambarana natao teto dia fanambarana déclaration politique abuya fa manaiky ny colonel Mikael Randrianirina en tant que chef de l'État, manaiky ny didin'ny HCC dia mirespecte manajaniny. Zao nefa ny fanekena ny didin'ny HCC dia fanekena fa mbola eo aloha ny HCC. Zay aloha. Isika tonga dia nahatsahatra ny Union africaine, ny Union européenne hoe tsy hoe suspendu miato eo anivon'ireny fikambanana raisam-pirenena misy inona zany. Aza malakorotana nareo fa manjary mandrebrebe. Ataovy milamina ny eo. Ataovy milamina. Important zavatra resahana amintsika satria milazontsika hoe makaizitsika dia hoaizy. Dia hoy iaho hoe tsy maintsy nanaiky an'ilay didin'ny HCC satria nilaza ny filoham-panjakana fa manaja ny ara-dalàna sy ny didim-pitsarana. Io anatin'ny didim-pitsarana io dia io no entina miady eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena hoe tsisy coup d'état teto Madagasikara fa constatation nataon'ny HCC hoe tsy mahavita ny asa nitsona ny tsy nisy coup d'état teto Madagasikara satria tsy nisy fanafiana amin'ny tany tambasy amatafondro tany amin'ny lampa-panjakana tany. Tsy nanao an'izany izy. Ilay olona tsy navita ny asa amin'ny falasana dosotra ny ivelany navela amin'ny babangona teo fotsiny ny palais présidentiel anankiroa. Manaraka an'izay hoe tsika mila reconnaissance internationale. Tsy maintsy ilazaintsika satria raha tsy zany dia ho tapaka daholo ny financement rehetrarehetra dia ho sahirana tanteraka tsika. Dia maika sanatria vavy ny antony idirantsika an-dalambe dia ino? Fitakiana jiro, rano, fitopiana ny zavatra tsy mety amin'ny fitantanana rehetrarehetra. Ka raha sanatria vavy tsika tsy manam-bola noho izay ny fatapahany financement international zay noho ny fampiatona Madagasikara ao anivon'ny sehatra iraisam-pirenena dia ho sarotra ao amintsika ny tondra fanjakana. Vitatsika nefa le izy. Vita zany raha ohatra ka sanatria vavy amin'ny ziroziro zareo hoe ianareo dia mandeha ny amin'ny lalana mivoaka lalam-pandrenana. Zao nefa ny zavatra misy. Naika arany mpitondrantsika ary fitondrana collégiale ny fanabakevitra raisiny zareo dia nanaiky ny anao fianianana eo anivon'ny fisarana lalam-pandrenana. Ny antony ia dia manaiky an'ilay didim-pitsarana izy. Iny no mametraka anazy ara-pomba ofisialy d'une manière solennelle aux izy ny teny frantsay fa dia chef de l'État ny colonel Mikael Randrianirina ary mandray ny toerany ara-dalàna izy. Zay voalohany. Ny faharoa ho an'izay nahita rehetra tonga teny daholo ny représentant diplomatique ny ambassadeur isan-karazany eny fanara io izay teny hoe miato arenareo. Tany ny ambassadeur ny Union européenne, tao ny ambassadeur frantsay, tao ny ambassadeur américain, tao ny ambassadeur en Russie, tao ny Japon, tao daholo izy rehetrarehetra samy mandray ny dikany isika ny fijoroany teo dia midika zavatra ngeza be fa raha ohatra ka tsy nekeny isika tsy tonga nanatrika an'iny izy.
Zay. Manarakaraka zay. Tingana anankiray vitatsika omaly, tingana voalohany, ngeza be goava fa déterminant. Fa ny tingana manaraka amin'izay dia hoe ny fametrahana ny institution manaraka. Inona ilay zavatra andrasantsika indrindra voalohany? Fametrahana ny prime ministre sy ny gouvernement manontolo zay. Rehefa nahazo an'le fahefana avy amin'ny HCC amin'izay ny président ny le président de la refondation de la République de Madagascar. Ohatran'hoe zany hoe sasany zao ironière de zao le izy PRRM tikalisika zany PRM ihany zany e. Mazava zay izy no ametraka ny prime ministre eo, fa ny prime ministre eo dia angalo amin'ny antemeram-pirenena, izahay no anolotra dia izy no mandihy manometraka anazy, manometraka manao nomination manaraka lalam-pandrenana zay. Ho antsika tsy hoe solom-bava-bahoaka akory no anao an'izay tiany atao ao, fa consensuel iarahana midinika le raha manaiky sy prime ministre ho apetraka eo zay. Zay tsy izahay no anao izay tianay atao, fa zay dia fitaovana fotsiny manaraka lalam-pandrenana atokavantsika fanendrena prime ministre. Fananganana gouvernement koa anjaran'ny prime ministre no hijery zay ministre ao, fa ny filohan'ny fanjakana le PRRM io no andeha hanendra zay ministre eo. Zavatra misy dia zao, le fronginy le mbola mila lany miazakazaka manatra zay vesery amin'ny lapa rehetrarehetra ry tsy azo mahitana zany. Tsy azo ekena zany satria tsy zany ny fanalaza. Miany andro ratoela sy fronginy ka ianareo zay efa mahafantatra fa maimbo azy dia aza misavoature mametraka an'ireny dossier reny, fa izay tsory contre an'ireny fa satria tsy sakafo-baoaka malagasy zany. Ny rafitra rehetra raha nofotsika amin'ity firenena ity mbola iarahana rehefa tonga ny concertation nationale tsy maintsy misy zay. Fa nanonkane fokotany fantatritsika ny fampijaliana vahoaka hatrany amin'ny fokotany tany reny tsy maintsy hokiditsika reny. Ary zay ny fanarahantsika zay, isika no arofanina amin'ny lalana sao dia sanatry diso ary hitondrana any amin'ny tsisy mitolona zay atao, ka sanatry vava matimaty foana ny avanay ny lamanay raha latsaka teto ampifirenety. Tsy azo ekeny zany. Zay no mahatonga anay hijoro androany, zay tsy mikabary be teto, zay tsy nandehananao be dia be hoe tena ninana lacrymogène isan'andro, fa nitolona amin'ny sehatra misy anay, nisy nandeha teny an-kianja, nisy ny tena miaro tany amin'izay tokony hidiana ary mbola mitohy izany zavatra zany. Fa tsy manaiky isika raha ohatra ka ny olona fronginy no atao prioritaire no tandenao, tsy azo tsonaekeny zany. Zay amin'ny anjara fitenenako androany tsy misy adiko fa mbola misy namana zay andrasantsika ihany koa vetivety kely. Timtony zay nanao miara-manonjy nitaiza ny vahoaka nampafantatra ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena aty, mino fa nipakatany amintsika tsara zay ny ady natao isan'andro, nisy nakaiza ty aminay zany zavatra zany. Za manokana antenda ty loara dia sahira fa misy namana tsy niary datran fara ary naniry natkoafa Managora voalohanteny koa misaoran'Andriamanitra, faharoa misaoran'Andriamanitra, fahatelo mbola misaoran'Andriamanitra. Natsoka président Baba satria zao za tsy mba miolona kolaka zany fa rehefa misy raha hitanety tsy minety dia avy dia farikiaka. Tanazy taminaty izany ty fa ohatra mibaratsy teko le raha nataony. Dia rehefa tonga tao madika tana dia azy natao tonga aloha. Raha nisy raha tsy kety dia mifoana na be.
Kimitizanja. Tatin. Ka. E non teneto masin detu levete non funa. Panisi slavaka. Ito masin detu levete kusa lumamila nil pau.